eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy mampijaly ny mponina ety Ambodiady eny Ambodiady ny faratsiny ampahandalana mampifandray azy amin'ireo tanàna manodidina azy indrindra amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isy ny asa fanamboarana izany ampahandalana izany izay anomboka ny alatsinainy ho avy izao ka ny CST Naivra Olodinina izay mponina eny an-toerana moa no hiantoka ny lany rehetra ao anatin'izany ravaka Andriamanala sy Mamy Rasoanaivo. Ampahandalana mirefy 700 metatra mampitoena ampanitokana Ambomirary ary Andraisoro no voakasiky ny asa fanamboarana anomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Fanamboaran-dalana izay efa nakana teknisiana manokana avy amin'ny boriboritany vadimy. Ny CST mivady Naivra Olodinina kosa no antoka amin'ny fandaniana rehetra ilaina amin'ity asa fanamboarana ity. Dia mampanantena izay akisaogana eny boriboritany vadimy fa anome teknisiana eto moa ny teknisiana délégué fa izay kosa ny antoka an'izay langetrarehetra eo na tsy maofiko taonina na vatokely fiko camion na fasika fiko camion fa tsy maintsy vitantsika io topolatopovavy anaty fotoana foy. Nanatanteraka asa fanadiovana faobe ny mponina avy eo anivon'ny faritra enina sy ireo vakiparitra misy eo aminy eo anivon'ny Fokotany ny Ambohidahy Akandindramamy tamin'ity androany ity. Nisy arak'izany ny fampitaovana ny commune ireo kojakoja ilaina amin'ny fanadiovana tanàna natao ny CST mivady. Tamin'ny alalan'ny fanomezana kifafa, borety, lapelle ary sobika. Ankoatra ny fanadiovana faobe tahaka izao moa dia miantoka ny fahadiovana tanàna isan'andro ny Fokotany. Ny Fokotany efa manana mpamafanalana anankiroa zany izay karamay ny vola amin'ny Fokotany. Ireo zany ao anatin'ny alatsinainy alarobia lakamisy zomaso sabotsy izy no manadio ny talata ihany izy zany tsy manadio vola amin'ny Fokotany madidio zany no anakaramana anireo. Fa nisy moa zany fanampiana avy amin'ny CST mivady reto eo dia mety hitombo le fanadiovana le lalakely zany mety ho alaina ray isaky ny faritra zany dia mety misy olona enina zany isaky ny faritra. Nomarian'ny CST Naivra Olodinina tamin'ny lanonana fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny asa fanamboarana ny ampahandalana voalaza etsy ambony androany fa isy ny ezaka atao entina hanatsarana ny tseny eto Ambohidahy. Tanjona nisy ny fandrindrana bebe kokoa ka ialana amin'ny mety isy ny loza-piarakodia toy ireo tranga maro niseho tany aloha ary namoizana aina maro.